tandindomindoza ny farina loatra. Mijery manodidina ny farina loatra tsika dia raha mahita efa potika sy ringana daholo ireo ala teny amin'ny tanety ary rehefa miala ireo ala ireo dia io nofo tany sisa tavela io zany mora koa ny rika dia iny atsanga na rika iny zany mitondra an'ireo karazana fasika na bedana ozany ety amin'ny faritra loatra midina manko anatin'ny fary ary manototra tsikelikely ny farina loatra. Dia ny vokatra zao sy ny vokatra taloha tegna tsy mitovy. Dia le tamin'le taloha zany tsaratsara kokoa le vokatra noho le amizao. Inona moa ny fanimban'ilay vahoaka n'ilay zeta. Voalohany indrindra dia ny mandoro zeta. Ny faharoa dia ny mihaza ao anaty zeta. Mihaza vorona izy, mihaza bandro izy. Ny bandro zany aminahy dia tena rena voajanahary natokana ao amin'ity faritra loatra ity. Arianana tsianaka ka tsy maintsy kolokoloina tsara. Tsisy manana ny bandro ny manera ny faritra. Zao tontolo zao raha tsy ety antsianaka. Maty ny zozoronay teto dia lasa mandranto zay zao. Nanomboka tamin'ny taona 2014 dia napetraka ny fanjakana malagasy ho tafiditra ao anatin'ny faritra rovana ny farina loatra. Dia tokony hajaina ny faritra rovana vaovao zany satria io no hoe amerina le mandona sy indrindra ho hitazomana ny maloatra le loatra.